Alléluia. Alléluia. Ohatrany tseniko tsara. Alléluia. Amen. Misaotra Jesosy tsika. Iza mifaly androany. Iza mifaly dia mitsikitsika tsara e. Faly tsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Androany maraina raha mifotsika tsisy nafantatra hoe ifo androany. Sa nisy nafantatra? Tamin'ny natory tamin'ny alina. Nisy nafantatra hoe ifo maraina. Noho izany dia mila misaotra an'Andriamanitra foana tsika. Amen. Mila misaotra an'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra amin'ny Tesaloniana voalohany 5 alohan'ny hitsanganantsika hivavaka dia misy tenin'Andriamanitra kely fohy zaraiko amintsika. Amin'ny Tesaloniana voalohany 5 2:20 miteny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Ahoana ozy izy? Misaora amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny zavatra rehetra. Mino fa azontsika tsara ny dikany hoe zavatra rehetra. Fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Za rehefa mifoha maraina, rehefa tsapako hoe taitra indray androany dia misaotra an'Andriamanitra. Indraindray taitra amin'ny 2 maraina, amin'ny 3, amin'ny 4. Dia tena misaotra Jesosy fa velona indray. Amen. Tena fahasoavana ngeza be ne izany e. Satria misy olona tsy tafafoha maraina intsony izy. Misy olona any amin'ny fandrinan'ny hôpitaly. Misy olona marary mafy. Temany azy fohy dia fohy tiako zaraina amintsika. Satria za tamin'ny herintaona ohatr'izao tao am-pandriana. Tsy tafihetsika ny tongotra ny tanana ho an'izay rehetra namangy tany mivady aman-janako moa mahita anahy isan'andro isan'andro. Fa tena tsy tafihetsika. Eto mankety izany tena hoe tena défi ngeza be. Fa misaotra an'Andriamanitra zao fa tafatsangana ozy izy raha vavy anankiray izay mampahery foana hoe rehefa salama ozy rehefa mbola mihetsika ny tongotra sy ny tanana dia asandrato ambony ny tanana rehefa midera an'i Jesosy dia hetsiketsika ny tongotra satria fahasoavan'Andriamanitra izany. Dia misaora an'Andriamanitra. Dia fahaferezana iray farany misy tenin'Andriamanitra anankiray koa tiako zaraina amintsika ao amin'ny Isaia 1:20 andininy voalohany tapany faharoa. Isaia 1:20 andininy voalohany tapany faharoa. Tsarovo izy mivaty lampy izay nakananareo sy naty lavaka izay niadinanareo. Taisitsika taloha tany naty zordira. Inona no tiako tenenina amin'izany? Tany naty fahotana. Maloto, tena maloto. Dia mila tsarovantsika hoe iza ny nakatsika tany? Jesosy ny nakatsika tany. Dia tena mila misaotra an'Andriamanitra. Ny fotoana toy izao raha nadasy rahavavy dia fotoana ankasitrahana an'Andriamanitra. Tena anararaoty adiny 2 sasany, adiny 3 farafahabetsaka tsika ny eto dia tena anararaoty fotoana rehetra amin'ny fiderana, amin'ny fenona tenin'Andriamanitra, amin'ny fandraisana latabatry ny tompo. Anararaoty izany fotoana izany satria tena tombony lehibe. Dia misaora an'Andriamanitra. Amen. Dia eto koa dia manararaotra miarabantsika rehetra izay manaraka anabaka fahasoavan'Andriamanitra, fitahin'Andriamanitra ho antsika ty fotoana androany ity dia mino fa hanaraka hatramin'ny farantsika rehetra. Amen. Dia hiara hitsangantsika, hiara hisaotra an'Andriamanitra. Tsika manantony be da be mihitsy hisaora an'Andriamanitra na dia ny rivotra iainanao arany gratuit, na dia io masoandro io arany maimaim-pony io, na dia io herinao io arany tsisy herin'ny tena tetika hoe teo avy any fivoriana androany dia tonga ty fotsiny. Non, tsy izany. Fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anao dia andao hanandratra vavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra tsika rehetra amin'ity fotoana androany ity. Halleluia. Misaotra anao izay Jesosy misaotra anao izay mankasitrika anao izay satria Jesosy noho ny amin'ny fahasoavanao ity fotoana ity. Misaotra anao izay ny aminay tsara avy izay nitantananao sy vombinanao tamin'ity toeran'ity Jesosy. Misaotra anao izay ny amin'ny hery ny amin'ny tanjaka, ny amin'ny fahasalamana izay omenao anay tsara avy Jesosy. Ary eto izay androany Jesosy dia andrainy tsara indrindra avy aminao. Manantena anao izay androany ary miandry anao izay satria hiteny aminay tsara avy ianao. Ny teninao dia fahamarinana Jesosy ary miteny izay fa sambatra izay tsara avy afaka manatrika ity fotoana androany ity Jesosy.
ary mivavaka koa izay a ho any namana izy eny an-dalana eny a ianao ny anafaingana dian'izy ireo a mba ho tonga eto amin'ny fitoeran'ity izy ireo tsara avy misaotra jesosy makasitrika anao izay tsara avy misaotra tompo amen alleluia andao hiteka mahafany jesosy tsika halleluia misaotra ny tompontsika androany amin'izany tombonandro zany amen jerengany eo akaikinao hoe mbola afaka mihetsika tsara dia mino fa intanantsika manao raharaha be sy mandehandeha mandritry ny herinandro iny a afaka mideran'ny tompontsika androany a manandratra azy a manome voninahitra azy amen tena fahasoavana natongavantsika eto alleluia be dia be ny te ho tonga fa maninontsika ny tonga eto a tena misaotra ny tompo amen amen iderintsika androany iderintsika mivavaka iderintsika amin'ny hira iderintsika amin'ny fisaorana an'Andriamanitra aza atao fahazarana mihitsiny a tena mihitsiny akaikinao aza atao fahazarana hoe tonga eto indray dia fa tena ny any am-ponao rehetra any mihitsiny aoka hipololotra fisaorana ho an'Andriamanitra sy fiderana azy amen fiderana tsy misy fetrany mendrika azy miankofana rehetra tolory azy indraindranay indraindranay n'Andriamanitra alleluia 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 sy ny hosana mendrika ho azy ny fiderana kovatanane mandinakavinakavanane indraindranay indraindranay n'Andriamanitra yo fiderana hey fiderana tsy misy fetrany mendrika azy fiankofana rehetra tolory azy indraindranay indraindranay n'Andriamanitra alleluia alleluia sana mendrika ho azy ny fiderana kovatanane mandinakavinakavanane indraindranay indraindranay n'Andriamanitra fiderana ndao ataontsika indray fiderana trany fiderana tsy misy fetra mendrika fiankofana indraindranay indraindranay n'Andriamanitra alleluia alleluia mendrika ho azy ny fiderana kovatanane mandinakavinakavanane indraindranay indraindranay n'Andriamanitra Asandate, 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 asandate. Oh, oh, ufa ufa wantanade. Oh, oh, javanane fembanane. Zana, izunurela, izunana nonde. Tosurune asandate 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 irasindate asandate 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 teka Jesus no kalazana izanu irana izini fatana le iznu ilala le asandate 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 irasindate asandate 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 irasindate oh aufa ufa wantana le jamana ne femana le fiderana timisi fecha medikas jangu fanare chatururas Indraindranay
ohatra ny ahoana le manindraindra an'Andriamanitra fa tsika rehefa manana havana mpanan-karena malaza tena indraindraintsika mihitsy ny tonton anay makarima nefa nareo fiderana tsy misy vetrany nefa tokony tena ho indraindraintsika Andriamanitra. Amen. Amen. Mihoatra lavitra noho n'olombelona izay hitanareo manana fahefanzany Andriamanitra tsika izany. Alleluia. Ozy izy hoe izy ny namorona, izy ny natao sorona ho antsika izany hoe nanaovana sorona izany. Tsapantsika ve izany hoe Andriamanitra nanao sorona ny ainy Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika tsirairay avy. Izay nanaovantsika an'izany hoe fiderana tsy misy fetra. Za te hampahery antsika hoe misy fotoana mitarika eto tena hoe ahoana re izany hoe ozy izy tonga any an-trano hoe tompo ho vitako ve ny tarika dia ny tompo mampahery. Alleluia. Misy fotoana miala any an-trano izany hoe efa mahazatra fa mety ny zanako ny tsy dia zatra loatra hoe mandeha tongotra sa tsisy frais mitarika eto andeha hody tsisy sakafo fa indraindraiko ny Andriamanitra. Alleluia. Mbola afaka mahindraindra n'Andriamanitra ve anao na izany ary ny ainanao anontany olo le akaikinao fa ianao tsy lesy lahatra vao maly ary any fa androany dia ankala zao ny tompo fa eny vao mirava eny dia ny tompo manao fahagagana. Alleluia. Fa ny anany atao boky dia zao fotsiny hoe dia raiko ianao Andriamanitra fa izay ataonao rehetra dia mahasoa anay. Amen. Na mihinana na tsy mihinana mahasoa antsika izany. Tena mihitsy ny akaikinao na mihinana na tsy mihinana dia mahasoa antsika izany hoe dia misy mitendry aiza maro ny zaniko mahasoa antsika izany. Ozy izy le mpanan-karena izay nisy fotoana izay niaraka tamin'ny olona izay dia ozy andao ozy izy fa vidanako zavatra nareo dia rehefa tonga tany tsy hoe misafidy be fa ozy hatramin'izao ihany dia eo zany izay be dia be dia mifanaritsaka zany fa faly be mandeha tao amin'ilay toerana dia rehefa avy eo ny zavatra nitranga dia mijery le serveur mijery anay dia ozy izy dia misy mpivady karana teo amin'ny table anankiray dia meme zany le serveur dia nanantony izy dia ozy izy hoe nareo ozy izy eto tena fanaritsaka fanaritsaka moa fiteny izany mahafinaritra ery ozy izy mijery anareo fa mba fantatrareo ozy izy ireo mpivady ireo tsy afaka mihina tompony volo ireo fa tsy afaka mihina ireo fa idite tsy siramamy ihany ny sotrony eo dia tena hoe misaotra ny tompo fa na fanaretsaka ary hoe mikomandy zavatra zany hoe hatramin'izao ihany le tarifa afaka vidananao dia tena faly ianao misaotra ny tompo hoe tena mbola nomeny tompo fahasoavana. Amen. Ozy izy ianao hoe ravim-bomanga foana misaoran'i Jesosy. Alleluia. Sosety foana misaoran'i Jesosy. Efa maintso hatramin'ny tsinainay mihitsy misaoran'ny tompo misy olona mandefa mesazy anako any an-dafy dia sosety ny ampisehony dia migesta be izy hoe mihinana sosety izay androandro za raha mba fantatrao fa nampahery anahy le izy hoe ny olona zany migesta mihinana sosety nefa ianao aty lazainao fa maintso hatramin'ny tsinainao fa andaontsika tena hisaotra ny tompo ankalaza azy. Amen. Mino fa afaka hideran'ny tompo amin'izay kosa ny fonao sy ny aminao rehetra. Alleluia. Ninninona zavatra iainana dia secret ny fisaorana sy ny fiderana azy dia alao Andriamanitra anao izay tiana ataony eo amin'ny fiainantsika. Amen. Ndao ataontsika le hoe ankala zao Jesosy ankala zao fa mitsangana izy. Amen. Alleluia. Ankala zao Jesosy ankala zao 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 Tangana ni tupu. Hallelujah. Ankala zao Yeso ankala zao Yeso ankala zao Yeso ankala zao
amin'ny fontsika rehetra minao fa be ny zavatra nataony tompo teo fiainanao nao fiovapo na ny toetranao ratsy efa niala dia andao hanandratra ny tompo androany halleloia jesosy eo misaotranao zay amin'ny fanafanao misaotranao zay amin'ny fanovanao ny fiainanay ho tonga fiainana manome voninahitra anao mankalaza anao zay androany satria tena fantatray hoe andriamanitra fidèle anao andriamanitra tena marina amin'ny zavatra rehetra anao dia mankalaza anao zay tompo deranao zay satria nitsangana tokoa ianao nitsangana teo amin'ny fiainanay teo amin'izao rehetra zao dia nitsangana anao ary maso rehetra tompo dia hita an'izany hoe fiavianao zany fa ianao ny andriamanitra velona maty ianao ary nitsangana anao ary mbola ho avy ianao tompo halleluia mankalaza anao zay jesosy manome voninahitra anao zay fa tsara indrindra anao halleluia fisaoranao anao na inona zavatra mitranga eo amin'ny tokantrano tsirairay avy na mety misy aretina na tsy fisinana tsy fisinasy na fanenjehana tompo nampianarinao dia misaora amin'ny zavatra rehetra misaotra anao zay jesosy misaotra anao zay na misy na tsy misy zavatra eo amin'ny fiainanay fantatra fa ianao malala ny hevitra hiverana anay tsirairay avy dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza halleluia misaotra ny fiadanam-po zay omenao anay ninona zavatra mitranga misaotra ny fifaliana zay omenao anay na inona zavatra mitranga ary raha misy tsy mahatsapa an'izany eo anatrehany zavatra atrehany tompo dia efa nomenao ny fiadanana ho an'ny zanakao dia ianao no hanolotra an'izany ho azy ao amin'ny fondy ary andray an'izany izy androany ny fiadananao ny fifaliana avy aminao le fitsaharana avy aminao tahaka anao natory natao anatin'ny tafidrivotra ary tao amin'ny sambokely dia natory ianao ohatra nomenao anay zany fa nataky ninona ny tafitra eo amin'ny fiainanay dia eo ny fitsaharanao sy ny fiadanana satria izay tsy tsaka an'izao tontolo izao fefa navahanao zay andraisanay an'izany fiadanana zany halleluia ndao taontsika hoe tompo atolotra anao fiderana sy fisaorana halleluia misaotra jesosy fa na dia ao anatin'ny ady tokoa dia mbola nandratra fisaorana zay halleluia misaotra tompo fa tsy herinay no afanay misaotra anao fa ny fananao masina no nampahery anay halleluia
olanay fantatray firy olanay de fitaovana tagnanao anovananay babuza fiarovanao anay ny fikarakaranao ny fiainanay imbetsaka ny fahavalo tena potika anay fa teo ny tananao mahery satria anao Jesosy ny amin'ny fahasoavanao fa nyteneninao tokoa ampoanao ny fahasoavako. Halleluja, halleluja. Mankalaza anao zay Jesosy, manome voninahitra anao zay fa tsara indrindra anao. Halleluja. Ny antonirako sy fahavelomako teo anao riray mandraky izay ny velomako sy ny antonirako teo anao tokoa. Arak'izany tonkiro zany dia andao avaozitsika ny fanolovan-tenantsika androany ho an'i Jesosy. Mety misy fotoana ianao tena hoe reraka ny ara-pananao, tena mbola vonina hiaraka aminao. Ity a Jesosy tena raiso zato isan-jato ny fiainako, atolotra anao ny fiainako Jesosy. Zay zavatra tsy mbola fonao natolotra amin'ny tompona dia efa lan'olo tena ho an'i Jesosy ary ianao androany afo izany dia atoloro ny tompo ny fiainanao manontolo. Halleluja. Tenenao ny vavanao mihitsy ny androany Jesosy ho anjakanao Jesosy. Raha nisy zavatra mbola tsy fonay nefa nanaraka anao zay Jesosy dia ome fasahiny zay androany afony zavatra rehetra fa okatoky anao. Halleluja, halleluja, halleluja. Weno anao ni vavaku ni puluruch aviamo Now
Hallelujah. Antony velomanay ideranao ankalazanao anambara ny fahatsaranao anome voninahitra ny anaranao anambara zay fa tsy miova anao omaly anio ary mandrakizay tsy miova ny herinao. Halleluja, halleluja, halleluja. Manandratra anao zay Jesosy. Voninahitra nye, voninahitra nye, voninahitra nye, wanilay zanako jinandriamanitra. Voninahitra nye, voninahitra nye, voninahitra nye. Wanilai sana kujinati ama Vuninaita Oh Vuninaita Oh Vuninaita Wanilai sana kujinati ama Wananjamani charai Oh Vuninaita manandratra anao zay tompo miray fo miray saina zay eto amin'ity toerana ity maneho fiterananao manandratra anao manome voninahitra anao. Oh halleluja, oh halleluja, halleluja. Voninahitra nye Wananjamani charai
misaotra amin'ny voninahitra ao izay nataonao teo amin'ny fiainanay tompo. Halleluja. Eniky ny voninahitra ao amin'ny tany rehetra. Ianao ny manjaka tompo. Anao ny fahefana ambony indrindra. Ninona tsy vitan'ny herinay dia hainao atao ny zavatra rehetra. Ianao ilay mahay manao mihoatra lavitra tompo. Dia zavatra mbola tsy nieritreretinay akory tompo dia afaka ataonao eo amin'ny fiainanay zany. Halleluja. Halleluja. Manandratra anao izay tompo. Halleluja. 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 Omeny voninahitra izy androany. Fa izy ilay mendrika omena voninahitra. Ampianarina mihitsy ny fonao hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ampianarina aminao rehetra hanome voninahitra an'Andriamanitra. Esorony ny fanomezantsiana an'Andriamanitra fa androany omeny voninahitra izy androany. Izy malala mihoatra lavitra izay hitondrany anao. Mihoatra lavitra izay eritreretinao. Izay mahasoa anao ain'Andriamanitra zany. Halleluja. Halleluja. Sotra Jesus Kristus. Sandraty anao Jesus. Satria voninahitra manavianay anoveno naviaminao micorine amagina fazakanao anapakamina vesacini voninahitra vesacini voninahitra anafianay vesacini voninahitra anafianay anoveno naviaminao ikuri famarina fanzakanao anapakamina vesacini voninahitra vesacini voninahitra anafianay vesacini voninahitra anafianay ranovelo naviaminao ikuri famarina fanzakanao anapakamina vesacini voninahitra vesacini voninahitra anafianay. Halleluja. Halleluja. Oh, misaotra Jesus. Misaotra amin'ny fitsarana izay ataonao aty anatinay tsirairay avy. Miala ny tahotra, miala ny fanahina, miala ny ororo rehetra ny anatinay rehetrarehetra fa solonao fitsarana zany androany. Ilay voninahitra ao manjaka ato amin'ity toerana ity. Halleluja. Halleluja. Oh, halleluja. 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 Mankalaza anao izay tompo. Manandratra anao izay. Ampianaro miaraka mandeha aminao izay isan'andro isan'andro. Ampianaro ny fiainanao izay tompo. Le fiainanao feno fanetretena. Le fiainanao feno fahasoavana. Le fiainanao feno fahagagana. Le fiainanao feno fitiavana. Feno famindrapo. Ataovy ity anatin'ny fona izany famindrapo zany koa tompo. Afahanay mamindra fo amin'ireo izay nanao ratsy taminay.
ampianaro anay ny fiainana, ampianaro miaina izay tompo araka ny sitraponao. Halleluja, halleluja. Misaotranao izay tompo amin'ny fahafanay androany izay nafanay ny dera sy ny saotranao nankalaza ny anaranao teto. Misaotra amin'ny hery izay nomenao anay nafanay ny deranao. Misaotra amin'ny fo izay nafanay nanandratra fiderananao, ny amin'ny saina ny aminay rehetra nanjakanao tanteraka. Halleluja. Ary androany izay dia mbola hitohy atoky anao, na misy zavatra rava, na misy zavatra nenjera teo amin'ny fiainanay, zavatra izay mety nantenainay, dia mbola hitohy izay atoky anao, mbola hitohy izay hitory ny filazantsaranao, mbola hitohy izay hanambara ny fitiavanao, dia mbola hijoro foana izay tompo. Halleluja. Ndao irayntsika izay ry zay hoe mety anjera ny avoana, fa izay tompo mbola hijoro foana. Amen. Halleluja. Mety anjera ny avoana, ny fizao mbola hijoro foana amin'ny heriny sandrinao zao malala fatia. Dao averitsika ihany zany tena anao finoana mihitsy androany. Mety anjera Fire.
ampaherezinao akaikinao dia teneny toany mafy izy hoe toano mafy izy mba tsy hovalalana le finoana zay ao anatiny ny finory izay ananany mba tsy voasembandraona mandrakiza na mafy ny fitsapana miatra aminy na mafy ny fitsapana miatra aminy nyanao zay sisananany nuaze surinamini manjakiza na mafy fitsapana na mafy ny fitsapana miatra aminy yanao zay sisananany oazy surinamini manjakiza doi teka ho an'ny tomposika halleluja 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 mino fa ny tompo nitondra hery tany anatintsika rehetra tany a dia ny tompo ampahery antsika isanandro isanandro amen tia ampahery anao hoe tsy miova ny herin'andriamanitra amen afaka mahazo toerantsika mety ny zavatra hita amin'ny masontsika miova fa andriamanitra zany tsy miova ary hitako eo amin'ny fiainako zany a dia mampahery antsika hoe tazomy hatrano ny finoana amen Alléluia. Tsara ny tompo a amen ya faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary ho amintsika tsirairay ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanany ary miaraba ihany koa izay rehetra manaraka atsika na amin'ny Facebook na amin'ny YouTube dia miaraba ihany koa manokana izay voasambany tonga amin'ity toerana ity dia mangataka amin'zareo raha misy mba hitsangana izay voasambany tahin' Jesosy dia tonga soa ya misaotra toko mbola tsy fotoanany filazana fa na izany aza te hampatsiatsika rehetra tanora sy izay mbola tsy manambady nefa maniry ny hanambady na lahy na vavy ho tonga androany amin'ny fotoanany tanora fa misy raha misy raha androany hariva ya dia raha ohatra ka misy olona efa miaraka aminao dia ento ihany koa ny ray aman-dreny izay mananjanaka izay mbola tsy nanambady mbola tsy manambady dia afaka manatrika ihany koa satria misy zavatra izay ho resatsika rahariva izay tena tsara ho fantatry ny ray aman-dreny ihany koa satria raha tsy zany dia lasa hiteraka disadisa amin'ny ray aman-dreny sy zanaka dia zay ny fotoana am'roa sasany ariva amin'ity toerana ity ihany no atao zay fotoana izay ya tonga ny fotoana izay ahafahantsika hoe tena manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitahina izay nomeny atsika fandeha tsika makety an'Andriamanitra vitsivitsy aloha
voalohany eo amin'ny bokin'ny exodosy toko faha 4:30 ka ny andininy faha 20. Exodosy toko faha 4:30 ka ny andininy faha 20. Fa ny voalohany teraky ny boriky kosa dia hosolonao zanak'ondry, ary raha tsy hanolo azy ianao dia ho folahinao ny vozony, ary nilay matoa rehetra amin'ny zanakao dia havotanao, ary aoka tsy hisy foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Hiverinao ambany lalàna indray ve itsika ka hoe tsy maintsy manao an'izao sy izao, tsy maintsy mitondra fanatitra ve? Sa hitory ny filazantsara ny fanambinana ve? Ka hitady vola sy ny sisa? Tsia. Ny tenin'Andriamanitra marina mampirisika atsika fa rehefa miseho anatrehan'Andriamanitra dia tsy maintsy mitondra fanatitra. Hitanareo fantatry ny magy dia inona nataony zareo? Mitondra zavatra, mitondra fanatitra. Satria nahoana? Satria andeha hiona amin'ny mpanjaka. Zany hoe rehefa mandeha ho anatrehan'ny mpanjaka ianao dia tsy maintsy mitondra fanomezana, tsy maintsy mitondra zavatra, tsy maintsy mitondra fanatitra. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra. Fa inona n'izany fanatitra izay ankasitran'Andriamanitra izany? Dia ny tenako dia ianao. Raha ohatra ka itsika manome vola, mitondra vola ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra, nefa ny fiainantsika tsy milamina eo anatrehan'Andriamanitra, tsisy dikany izany. Ny hanitra izay hiavoakain'ny vola iny tsy hanitra izay ankasitran'Andriamanitra, lasa tsy manitra intsony fa lasa maninona? Mantsina eo anatrehana. Mamoaka fofona izay tsy tiany. Fa ny tena fanatitra izay ankasitran'Andriamanitra dia za sy anao. Izay nolazain'ny Paoly eo amin'ny bokin'ny Romanina hoe atolory ny tenanareo ho fanatitra velona sady masina. Izay ihany no ankasitrahany. Amen. Zany hoe rehefa mandeha mamonjy fotoam-bavaka toy izao na ao anatin'ny selula, dia ny zavatra voalohany indrindra, tsy hoe rehefa tonga ao am-piangonana aho vao mitady hoe ahoana tena mila ho masina. Fa mbola tsy niala tao an-trano dia efa alamiko ny zavatra rehetra izay tsy mety rehetra, ny olana miaraka amin'ny vadiko. Za tsy miandry ny alahady raha za manokana, fa raha vao misy zavatra tonga dia alamina avetrany izay mivady. Alamiko ny zavatra rehetra ny fiainako isan'andro amin'ny fotoana rehetra, satria tsy fantatro hoe amin'ny fotoana manahoana no antsony tompo ahy. Hanika rehefa tonga ilay fotoana afahako mamonjy fotoam-bavaka, fa afaka manolotra ny tenako an'Andriamanitra hoe tena miaina ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fahamasinana, ao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Dia rehefa mihira, satria ny hira ihany koa fanatitra. Rehefa mihira, ilay hira ataoko, ilay hira ataotsika
dia ankasitrahan'Andriamanitra. Reny vavaka ataontsika dia henin'Andriamanitra. Fa raha tsy izany dia mijanonao ao amin'ny plafond ao ny vavaka izay atao. Tsy henona. Na midradradratra na mitomany manao ahoana, tsy henin'Andriamanitra zany. Fa ny fanatitra voalohany izay ankasitrahany dia za sy anao. Tenin'Andriamanitra faharoa sady farany. Ao Matthieu ao Marka azafady toko faharoa ambin'ny folo. Marka toko faharoa ambin'ny folo. Manomboka amin'ny andininy faha raiky amby efapolo. 41. Ary raha mipetraka tandrifin'ny fandatsahan-drakitra Jesosy dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka tao, ary maro no mpanan-karena nandatsaka be tao. Fa nisy mpitondra-tena malahelo anankiray kosa tonga teo ka nandatsaka farantsakely roa ankevitry ny vary roa venty avy. Ary Jesosy niantsony mpianany hanatona azy ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra-tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Fa ireo rehetra reo dia tamin'ny habe ny fananany no nandatsahany tao, fa izy kosa tamin'ny alahelo no nandatsahany tao izay rehetra. Ay tapaka ny anahy ya. Taiza Jesosy tamin'io fotoana io? Tao izy. Fa tao taiza misy toerana manokana ny resan'ny tenin'Andriamanitra. Taiza manoloana ny fandatsahan-drakitra. Teo mijery n'olona tsirairay. Izay mitondra kely dia jereny, izay mitondra betsaka dia hitany. Mety aforitra le vola tsy hita fa hitan'i Jesosy. Zany hoe reny fanatitra ataontsika reny hitan'i Jesosy, fa tsy le vola loatra no jereny fa ny fo. Satria nisy nanome betsaka fa tsy ny rarahiny, fa ilay nanome kely izay kely nananany nanomezany. Dia hoy izy Jesosy hoe ino nanome be indrindra. Tsy hoe satria nanome hatramin'ny freany, tsy izay. Tsy izay ny tena zava-dehibe hoe hay ataoko fanamby eo anatrehan'Andriamanitra, tsy izay. Fa ny abetsaky ny fitiavany an'ny Tompo no napriska azy, tsy nampiasa machine calculer, tsy nieritreritra jirama, tsy nieritreritra hofatrano, tsy nieritreritra écolage, fa noho ny fitiavany an'ny Tompo dia ilay fitiavany ny Tompo ao anatiny no napriska azy hanome. Tsisy nametraka lalàna, tsisy niteny taminy hoe tsy maintsy izao, tsy maintsy izao, fa vokatry ny fo. Ary izay no ankasitrahan'Andriamanitra, ny vokatry ny fo. Fa ny Tompo tsy mampiasa machine calculer, tsy mijery hoe ohatrinona no ao anatin'ny poketranao, ohatrinona no ao anatin'ny posinao dia io fotsiny ve, iny le misy sarina fiangonana ve. Tsy mijery an'izay ny Tompo, fa mijery hoe manahoana ny toe-poko, manahoana ny toe-ponao. Amen. Andeha tsika hitsangana. Dia hiroso amin'ny fanatitra araka izay apetraky ny Tompo ao anatin'ny fotsika, ankalalahana tanteraka, tsy antery.
voatery hoe manao rehefa tsy manana na rehefa tsy vonina amin'izany ianao satria ny tompo mijery iny ao anatin'ny fo. Amen. Iny ary mamafazavoa. Amen. Ny zavatra nataontsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao dia fanatitra. Nanao fanatitra amin'ny alalan'ny tenantsika hatramin'ny fiandohan'ny fivorena. Nanao fanatsim-piderahana sy fiankohofana. Nanao fanatitra amin'ny alalan'ny vola aman-karena. Fa tonga ny fotoana izay ahafahantsika miaino ny fon'Andriamanitra. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mitompontsika, dia Andriamanitra velona ary Andriamanitra miteny. Ary rehefa miteny izy dia miteny amin'ny alalan'ny mpanompony. Rehefa miteny izy mety mampahery, mety manangana izay rava, manasitrana, mamelombelona ny fanahintsika, mety mampianatra, mety mananatra ampitiavana. Tsy misy fanamelohana ho izy ny tenin'Andriamanitra ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa amino aho fa rehefa miteny Andriamanitra dia tsisy handray ny teniny ho toy ny fanamelohana na fiampangana. Ary tsisy eritreritra hoe raha teo rakoto tena tsara ho azy izay teny izay. Nga tsy fantatr'Andriamanitra hoe tsy ho avy rakoto. Fantany. Fa ny zavatra azoko antoka dia izao. Rehefa miteny Andriamanitra amin'ny vahoakany dia tokony samy mandray anjara, za anisany. Ary ny mpitory teny ihany koa anisany. Itsika rehetra dia nengaran'Andriamanitra satria manana fahafahana itsika iaino mivantana ny tenin'Andriamanitra. Satria ny mpanompon'Andriamanitra no vavan'Andriamanitra. Amen. Androso ralafaly. Vokiso izahay fa nona sy mangetaheta. Amen. Tainy Jesosy rahalahy.
Alléluia. Alléluia. Dia faly miarabantsika rehetra indray lahatra ity fotoanandroany ity. Donc, nous sommes bonjour et nous sommes heureux de vous voir ce matin. Tena zava-dehibe tokoa no ataoko hoe fahasoavana nomen'Andriamanitra antsika. Donc, c'est très important, je dirais, c'est une vraie grâce que Dieu nous a donnée. Satria fantatro hoe taizany nety nisy anahy fa eto ny tompo amin'ity alady ity mitondra eo amin'ny fanatrehany. Parce que je sais où est-ce que j'étais auparavant et Dieu me ramène dans sa présence aujourd'hui. Ary ny zavatra be taty anatiko tamin'ny herinandro iny Et ce que j'ai vraiment ressenti cette semaine, tena hoe tena tiantsika ny tompo raha lasy anabavy. c'est que Dieu nous aime, frères et sœurs. Satria miteny amintsika izy Parce qu'il nous parle ako tsy mitsahatra miteny ary manambara ny fony amintsika fiangonana. et il ne cesse de parler et de dire ce qu'il ressent dans son cœur pour l'Église. Ary isika eto dia ao anatin'izany. Et nous, ici, nous sommes dedans. Dia ianao koa izay manaraka anabaka. Et toi aussi qui nous suis en ligne, Mety betsaka tsika ny manaraka anay anabaka. peut-être que vous êtes beaucoup à nous suivre en ligne. Ary efa matsapa nikasika Andriamanitra koa ianao ao anatin'izao fotoana izao. Et toi aussi, tu ressens le Seigneur qui te touche en ce moment même. Dia mampahery anao hatrany izahay Donc, nous t'encourageons fa fantatro hoe Andriamanitra dia afaka hiasa eo amin'ny fiainanao n'aiza n'aiza toerana misy anao. parce que Dieu peut œuvrer dans ta vie, peu importe où tu es. Dia ho anao izay eto amin'ity toerana ity kosa nefa Et pour toi qui es ici présent, dia aoka hisokatra ny fonao. ouvre ton cœur, Aoka hisokatra ny fonao ouvre ton cœur. satria tsy zavatra afaka ataon'Andriamanitra Parce que Dieu ne peut rien faire raha tsy misokatra ny fontsika si tsirairay tu avy. n'ouvres pas ton cœur. Zay foana ny anentanana antsika raha lasy anabavy. On vous invite toujours à cela. Satria fantatro hoe Andriamanitra dia miasa izy. Parce que je sais que Dieu, il fait son œuvre. Eto amin'ny fanatrehana isika. Nous sommes dans sa présence. Ary ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia Andriamanitra miasa amin'izay tiany atao. Et dans la présence de Dieu, lui, il fait tout ce qu'il veut. Amin'izay tiany atao zay raha lasy anabavy Et dans tout ce qu'il veut faire là, dia afaka mikasika anao izy zany. il peut te toucher. Teninao akaikinao hoe afaka mikasika anao izy zany Dis à hoe ton voisin, Dieu peut te toucher. afaka mampahery anao izy Il hoe peut t'encourager. afaka manangana anao Il izy. peut te relever. Afaka maneho ny voninahiny eo amin'ny fiainanao Il izy. peut manifester sa gloire sur ta vie. Afaka manasitrana anao Il izy. peut te guérir. Na ianao koa izay manaraka dia afaka hikasika anao Andriamanitra amin'ity Et même toi fotoanandroany qui nous ity. suis en ligne, il peut aussi te toucher ce matin. Alléluia. 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 Dikan'izany tsika tsy amina fivoriam-pokotany amin'ity androany ity raha Donc lasy anabavy. là, on n'est pas dans une réunion, n'importe quelle réunion. Fa eto amin'ilay fanatrehan'ilay Andriamanitra ambony indrindra Mais- ary feno voninahitra. Mais nous sommes dans la présence de Dieu qui est glorieux et majestueux. Ary efa naverina teto foana hoe Andriamanitra dia velona. Et on nous a dit plusieurs fois que Dieu est vivant. Mino ve ianao fa velona Andriamanitra? Est-ce que tu crois que Dieu est vivant? Mino ve ianao izay mipetraka io fa velona Andriamanitra izay atongavanao eto amin'ity fotoana ity Toi androany? qui es assis, est-ce que tu crois que Dieu est vraiment vivant? Tena velona marina ve izy? Est-ce qu'il est vraiment vivant? Amen. Amen. Ohatrany tsy mahatsapa fandraisan-dahatra ny On dirait qu'il n'y a anatinao. pas vraiment une conviction. Ohatra mijery aho fotsiny manko On nareo. dirait que vous me regardez. Fa tout velona eny simplement. Andriamanitra Mais- tongavana amin'ity toerana ity androany. Mais le Dieu qui est présent ici, il est vivant. Alléluia. 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 Dikan'izany tsy fivoriana amin'izao fotsiny na ty fivoriana androany Donc, ity. ce n'est pas n'importe quelle réunion. Rehefa miaona tahaka an'izao isika Quand on se réunit comme ça ici, dia mino aho fa rehefa niomana ianao avy aty amin'ity toerana tany atokantranonao tany et si tu t'es préparé depuis chez toi pour venir ici, dia hozy ianao hoe Jesosy ahafantatro fa ao ianao tu as dit Jésus, je sais que tu es là. dia misy fiandrasana ao Et anatinao ao. donc, il y a une attente en toi. Raha lasy anabavy ao Amen. Frères et sœurs, aoka hisy fiandrasana ao anatinao qu'il y ait vraiment une attente en toi rehefa eo amin'ny quand fanatrehan'Andriamanitra. tu es dans sa présence. Amen. Amen. Eto tsika manko araky ny teniko foana hoe Comme je le dis souvent,
tsy ekitrekitra fihetsiketsehana be manahoany On sika ne va pas attendre des manifestations ici, hoe isy olona etsiketsika be vao qu'il y eto ny aura des gens qui vont fananten'andriamanitra faire une manifestation dans la présence de Dieu. fa eto izy Mais il est là. eto Il est izy présent. mino an'izany ve ianao raha Est-ce que tu lasana crois ba à ça, frères et sœurs? mino an'izany ve ianao Est-ce que tu crois à ça? satria raha tsy mino ianao ozy ny tenin'andriamanitra dia tsy hahita ny voninahitr'andriamanitra Parce que la parole de Dieu dit, si tu ne crois pas, ben, tu ne verras pas sa gloire. halleloja Alléluia. dian'izany mila miala ny fombafomba Donc rehetrarehetra on doit vraiment lever tout ce qui est religieux en tena nous. mila miala isan'andro zany Et il faut que ça, il faut abandonner ça tous les jours. amen Amen. amen Amen. amen tekasika anao ny tompo Le Seigneur veut te toucher. te hiasa aminao ny tompo Il veut œuvrer en toi. te hanangana anao ny Il veut tompo te relever. te haneho ny voninany eo amin'ny Il veut fiainanao ny tompo manifester sa gloire dans ta vie. ninona ny zavatra mety atrehanao Peu amin'ny importe ce fotoana que tu traverses en ce moment. ninona ny zavatra mety mandalo eo amin'ny Peu fiainanao importe ce que tu traverses en ce moment. dia hain'andriamanitra atao zany rehetrarehetra Mais zany Dieu, il peut le faire. hain'andriamanitra atao Il zany peut le faire. hain'andriamanitra atao zany Dieu peut le faire. fa miankina amiko sy aminao Mais ny ça zavatra dépend de rehetra. toi et de moi. miankina amiko sy aminao Ça dépend de toi et de moi. alleluia Alléluia. andriamanitra dia tsy mitsahatra miteny amintsika Dieu ne cesse de nous parler. miteny foana izy Il parle toujours. aka tsy mitsahatra miteny Et izy il ne cesse de parler. any amin'ny bokon'ny samoel any a Dans le livre de Samuel, dia nisy fotoana dia niteny tenin'andriamanitra hoe na alana ny tenin'andriamanitra il y a eu un moment, la parole de Dieu a dit, la parole de Dieu est très rare, raha lasiana bavy eo frères et sœurs. ahoana moa raha tsy miteny amintsika mihitsy andriamanitra Qu'est-ce qui va se passer si Dieu ne nous parle pas du tout? raha tsy miteny amintsika andriamanitra isaky ny fotoana tahaka an'izao S'il ne nous parle pas dans ces moments comme ça, dia taizany nisy atsika tsiraray avy reo où serions-nous, chacun de nous? minao fa ianao izay mandre ny tenin'andriamanitra foana J'espère que toi qui entends toujours la parole de Dieu, dia efa niasa rehefa tena niteny taminao ny tompo le Seigneur t'a déjà parlé dia efa mbola miteny aminao foana ny et tompo il te parle encore dia mbola miteny aminao et foana ny il te tompo parle davantage. ary zay ka lasiana bavy hoe andoantsika hanararoatra an'izay andriamanitra mbola miteny zany Et c'est ça, frères et sœurs, allons vraiment profiter de ce Dieu qui parle. ankatohan'izay ambarany rehetrarehetra Allons vraiment l'obéir. mety mafy ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra L'obéissance à la parole de Dieu n'est pas toujours facile. fa nefa fantatro a Mais je sais eo ny fahasoavan'andriamanitra manaraka que sa an'izany grâce, la grâce de Dieu est là. anampy atsika zany fahasoavan'andriamanitra La izany grâce de Dieu va nous aider. amen Amen. anampy atsika ny fahasoavan'andriamanitra La parole de Dieu, la grâce de Dieu va nous aider. dia aoka ianao hisokatra ny fonao Alors, garde ton cœur ouvert dia aoka ny tsofinao izay mandray androany a et tes oreilles qui entendent aujourd'hui dia handray an'izany teny zany eo puissent afonao vraiment recevoir sa parole. dia hiasa ao anatinao zany Et tenin'andriamanitra sa izany parole va œuvrer en tsy toi. amin'ity androany ty ihany Et c'est pas uniquement amin'ny aujourd'hui, fotoana rehetrarehetra izay andrenesantsika ny mais à tenin'andriamanitra chaque fois qu'on entend la parole de Dieu. alleluia Alléluia. dotsika maky tenin'andriamanitra androany a Allons lire la parole de Dieu aujourd'hui ao amin'ny boky ny agay dans le livre de Agé. agay a dia mpaminany izy io Agé est un prophète dia nampitenenin'andriamanitra que Dieu a utilisé. ao arinan'ny fahababona dia nody a ny zanak'israely a Donc le peuple d'Israël est rentré après la déportation. dia teo andriamanitra no nampiasa ary nampiteny any agay Et c'est là que Dieu a utilisé, a fait parler Agé. afaka mamaky ny boky ny agay ianao satria ny boky ny agay dia tena hoe io boky faharoa fo indrindra ao amin'ny testamenta taloha Tu peux lire le livre de Agé parce que c'est le livre le plus court dans l'Ancien Testament. anatin'ny ray andro dia vitanao mamaky ny boky ny agay En un jour, tu peux lire tout le livre de Agé. amen Amen. mampirisika anao anatin'izany Donc moi, je t'invite à lire ce satria livre zava-dehibe nahafahantsika tena hoe mahafantatra ny tenin'andriamanitra parce que c'est très important que nous sachions la parole de Dieu. amen Amen. ary
niafatra nampitain'andriamanitra ny Agai a Et le message que Dieu a transmis à Agé, dia tena hiteny amin'ny zanak'Israely a c'est vraiment de parler au peuple d'Israël mba hanamboatra ny tempoly. pour construire le temple. Amen. Amen. Satria rava ny tempoly a Parce que le temple est détruit dia ny olona tao anatin'izany fotoana izany rehefa niverina avy any amin'ny fahababoana et les gens qui étaient dedans après la déportation, dia tsy nieritreritra ny tempolin'Andriamanitra intsony izy ils n'ont plus pensé au temple de Dieu, fa nieritreritra ny trano manokana. mais ils ont pensé uniquement à leur foyer. Tena nieritreritra ny amin'ny manokana izy ireo Ils ont pensé uniquement à eux, fa tsy nieritreritra ny mais tempolin'Andriamanitra. ils n'ont pas pensé au temple de Dieu. Dia rava teo ny Et tempolin'Andriamanitra. donc le temple de Dieu a été détruit. Tena rava teo Détruit, tsy nieritreritra an'izany intsony izy ireo. ils n'ont plus pensé à ça. Dao tsika maka an'izay tenin'Andriamanitra zay a Donc allons lire cette parole, Agai toko voalohany a Agé chapitre 1, ratsika amin'ny andininy fahatelo zany tenin'Andriamanitra zany. verset 3. Eo amin'ny andininy faharoa azafady. Agé chapitre 1, verset 2. Amin'ny anaran'i Jesosy a zao lazainy Jehovah tompony maro ity fireneny ty ozy izy manao hoe tsy mbola tonga ny andro tokony havia nanaovana ny tranon'i Jehovah. Andiny fahatelo tonga ny tenin'i Jehovah nentina Agai mpaminany nanao hoe moandro tokony hitoeran'ny tenanareo amin'ny tranonareo misy valindriana va izao kanefa rava ity trano ity. Au nom de Jésus, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Alléluia. Alléluia, Alléluia. alléluia. Rava ny tempolin'Andriamanitra. Le temple de Dieu est détruit. Rava. Détruit. Baiboly dia milaza ary miteny ny tenin'Andriamanitra fa tamin'ny andron'ny Ezra dia efa napetraka teo efa nisy fototra teo. La Bible dit qu'au temps d'Esdras, il y avait déjà une fondation. Efa mipetraka teo ny fototra La fondation a été là, fa partie, tsisy zavatra niakatra mais mihitsy teo. il n'y a pas eu de construction. Tsy zavatra nitsangana teo. Il n'y a rien qui a été construit. Zavatra tena rehefa nivavaka tamin'ny herinandro io na isan'andro mihitsy ho tena mivavaka foana rahalasy bavy a Alors frères et sœurs, cette semaine quand j'ai prié tous les jours, dia zavatra napetraky ny tompo tao am-poko a et ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, dia mbola apetraky ny tompo any ary zany tena apitany tompo amin'ity fotoanandroany et ity il continue à mettre ça dans mon cœur, il veut transmettre ça aujourd'hui. fa te hamerina antsika amina etaeta lalina hatrany Il Andriamanitra. veut vraiment nous ramener dans une soif profonde, Etaeta anorona ny tempolin'Andriamanitra. une soif qui veut bâtir la maison de Dieu. Ilay tempolin'Andriamanitra izay efa mety efa rava La maison de Dieu qui a peut-être déjà été détruite. dia mety hiteny ianao hoe aiza izay trano rava eo Peut-être que tu te dis, où est-ce qu'il y a une maison détruite? fa izao sy anao zany Mais ambarany c'est toi et tenin'Andriamanitra moi, izany. ce que la parole de Dieu est en train de dire. Il Izao sy s'agit de anao toi et moi. nytenen'ny tenin'Andriamanitra androany. La parole de Dieu veut parler de toi et de moi. Fa tsy haiko hoe aiza manahoana ny tempolin'Andriamanitra ianao zay tempolin'Andriamanitra io amin'izao fotoana izao. Mais je ne sais pas où est-ce que tu te situes maintenant en tant que temple de Dieu. Galasana bavy araka nambarana teo a Frères et sœurs, ce qu'on a dit tout à l'heure, tsy tonga hitsara la parole de Dieu ne vient pas pour juger. tsy tonga ilaza hoe ianao ohatran'izao Ne vient pas pour dire que tu es ceci ou tu es cela. fa tonga ny tenin'Andriamanitra Mais la parole de Dieu vient dia mandray an'izany a et moi, je reçois cette parole. dia mandray an'izany koa Et izy toi aussi, tu reçois cette parole. satria izay le fitiavan'Andriamanitra Parce sy que ianao c'est ça l'amour de Dieu pour toi et moi. izay le fitiavan'Andriamanitra sy ianao. C'est ça l'amour de Dieu pour toi et moi. Minao fa raha tonga eto anao tena mila an'Andriamanitra ianao raha J'espère lasana que si tu viens ici, c'est parce que tu as vraiment besoin de Dieu. tena mila azy ianao. Tu as vraiment besoin de lui. Tsy fantatrao hoe aiza tena manahoana ny fiainam-panahinao amin'izao fotoana izao. Tu ne sais pas où est-ce que tu te trouves, comment est ton état spirituel aujourd'hui. Satria betsaka ny zavatra mety mahatonga anao tena ho reraka. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent te fatiguer, Mandreraka ny fanahinao ary mahatonga le tempolin'Andriamanitra tsy ho voamboatra. qui peuvent fatiguer ton esprit et
qui empêchent le temple de Dieu d'être bâti. mety tonga eto amin'ity toerana ity ianao mipetraka Peut-être que tu viens ici et tu t'assois. mibetsaka ny zavatra zay mety mbola ao anatinao ahdraindray tena tsy mahatsapa ny kasika Andriamanitra mihitsy ianao. Mais peut-être qu'il y a encore, tu transportes encore beaucoup de choses à l'intérieur et tu Misy n'arrives ady ao pas à anatinao ao. recevoir, à ressentir la présence de Dieu. Et il y a une lutte en toi. Fa eto Andriamanitra androany. Mais Dieu est là, il est ici. Ary miteny amiko sy aminao Et Andriamanitra il te amin'ity parle à fotoana toi androany ity. et à moi. Alléluia. Alléluia. Tahaka ny tondrany mpaminany Agai ny tenin'i Jéhovah tamin'ny zanak'Israëly. Comme le prophète âgé qui a porté la parole de Dieu envers les enfants d'Israël. Satria mety ho avy ny fotoana ka lasianabavy a. Parce que le moment peut arriver. Mety ho reraka tsika. Peut-être qu'on est fatigué, Varina accablé. tsika. Peut-être qu'on est distrait. Kanefa tsy tokony hijanona ela izany. Mais ça ne devrait pas demeurer longtemps. Satria tiany tompontsika tena anana etaeta azy hatrany isanandro. Parce que Dieu veut qu'on ait vraiment cette soif tout le Sat- temps. Satria ny fanompotsika an'Andriamanitra ane tsy androany fotsiny ihany e. Parce que notre service pour Dieu n'est pas uniquement aujourd'hui. Amen. Amen. Tsy androany ihany. C'est pas uniquement aujourd'hui. Fa mila faharetany zany raha Mais il faut de lasianabavy. la persévérance. Mila frères et sœurs. faharetany zany. Il faut de la persévérance. Rehefa misy andraikitra niraisiko amin'ny asan'Andriamanitra, Si j'ai une responsabilité dans le service pour Dieu, tsy mijanona eo zany. et ça ne reste pas là, Fa mitohy hatrany mandrapatonga eny tompony amin'ny raha ho any mais lanitra. ça continue jusqu'à ce que Jésus vienne sur les nuées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dia hanangana anao ny tompo amin'ity fotoana androany ity. Le Seigneur veut te relever Tsy aujourd'hui. amin'ny herinao fa amin'ny herin'Andriamanitra zay C'est- efa fantatro efa miasa eto amin'ity C'est pas androany par ity. ta force, mais par la force de Dieu qui, je sais, qui est à l'œuvre en ce moment. Ary tia ny tompo ianao tena hanangana an'io tempolo io. Et le Seigneur veut que tu bâtis vraiment ce temple. Si tu relèves. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Teny amiko ny tompo dia miteny aminao. Le Seigneur me parle et il te parle aussi. Ary raiso fitiavany zany raha lasianabavy. Et considère comme vraiment de l'amour de Dieu, frères et sœurs. Ataovy io androany ny tompo dia hanangana. Dis qu'aujourd'hui, le Seigneur veut me relever. Alléluia. Alléluia. Fitiavany zany. C'est ça l'amour. Fitiavana manokana ho asy ianao zany. C'est un amour spécial pour toi et moi. Le faharavana misy eo amin'ny tempolin'Andriamanitra tsy fantatro hoe inona ny zavatra mety misy eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ta vie, qu'est-ce qui manque dans ce temple. Efa tsy manana mety efa tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra intsony ianao. Peut-être que tu n'as plus aucune communion avec Dieu. Mety efa tonga eto ianao satria tsy maintsy tonga eto amin'ity toerana ity. Peut-être que tu viens ici parce qu'il faut que tu viens ici. Mety efa tsy manana fifandraisana amin'ny tenin'Andriamanitra, efa tsy manana fifandraisana amina vavaka amin'Andriamanitra intsony ianao. Peut-être que tu ne lis plus la parole, tu n'as aucune communion avec Dieu. Fa miteny aminao Andriamanitra amin'ity androany ity. Mais aujourd'hui, Dieu te parle. Miteny amiko sy aminao izy androany. Il te parle à toi et à moi. Satria raha lasianabavy tena mila mandray matotra ny fiarahantsika amin'Andriamanitra isika. Parce qu'on doit vraiment être sérieux dans notre marche avec Dieu. Amen. 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 Misaotra ny tompony amin'ireo teny be da be zay ambaran'Andriamanitra, na ny fampianarana tsisy kilema izany na tenin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. On remercie le Seigneur pour toutes les paroles qu'il envoie, la sainte doctrine ou même la parole qu'on partage en ce moment. Fa manahoana isika tsy raha avy manoloana an'izany teny zany. Mais comment nous sommes vis-à-vis de ces paroles, face à ces paroles? Mandalo fotsiny ve zany tenin'Andriamanitra izany? Est-ce que la parole de Dieu ne fait que passer? Est-ce qu'on est passif? Fa raha lasianabavy matoa Andriamanitra mandefa ny teniny. Mais frères et sœurs, si Dieu envoie sa parole, Dia zany teny zany ozy ny tenin'Andriamanitra tsy miverina amin'ny raha tsy mahatanteraka zay Is- afa-tsy zay nanirahana anazy. cette parole ne lui revient pas sans qu'elle accomplisse pourquoi elle a été envoyée. Satria ho anao zany teny. Parce que c'est pour toi, cette parole est pour toi. Raha lasianabavy tsy misy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra. Frères et sœurs, il n'y a pas de hasard en Dieu. Matoa mandreny teny ianao. Si tu entends la parole, Dia zay zany ny sitrapon'Andriamanitra. et c'est parce que c'est ça sa volonté. Sitrapon'Andriamanitra ho anao dia ho anako. C'est sa volonté pour toi et pour moi. Amen. Amen.
miteny amintsika Andriamanitra amin'ity fotoanandroany ity. Dieu nous parle aujourd'hui. Amin'ny alalan'ny mpaminy any Hagai izay manambara hoe dia tonga ny tenin'i Jehovah netiny Hagai mpaminany hoe andro tokony hitoeran'ny tenanareo ao amin'ny tranonareo misy valindriana va izao kanefa rava ity trano ity. Dieu nous parle à travers les paroles de Agé en disant est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Indray tsy tonga saina ankehitrika ka lasianabavy. Des fois, nous ne sommes pas conscients, frères et sœurs. Andriamanitra tsy manery, Andriamanitra tsy manome lalàna antsika hoe tsy maintsy manao an'izao isika. Dieu ne nous force en aucun cas et il ne nous donne aucune loi en disant tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Kanefa kosa fantatro. Et pourtant, mais en tout cas, je sais, Raha izaho manokana aloha si c'est moi personnellement, dia tena mila manolotra ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra. c'est qu'on doit vraiment offrir ce qui est vraiment précieux en nous. Satria izay ny antony ahavelomako. Parce que c'est la raison pourquoi je suis vivant. Amen. Amen. Ianao ve tonga saina ka lasianabavy hoe efa nanolotra ny fiainantsika ho azy ane isika tsirara avy reo e. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes conscients on lui a déjà offert notre vie? Tena hoe ny fiainantsika rehetrarehetra mihitsy, ny mombantsika. Toute notre vie entière, tout ce qui nous concerne. Betsaka ary ny tena namelona ny maha izy azy mba tena hoe hanolotra ny fiainana ho an'Andriamanitra. Il y a plusieurs qui ont tout abandonné qui ont tout relâché pour donner à Dieu. Ary isan'andro ny tompo dia tena mbola miantso asianao hatrany hatrany. Et tous les jours, Dieu nous appelle. Miantso asianao hatrany Andriamanitra. Il t'appelle, toi et moi, tous les jours. Amen. Aza manamafy ny fonao amin'ity androany ity. N'endurcis pas ton cœur aujourd'hui. Mety miteny aminao foana Andriamanitra. Peut-être que Dieu te parle toujours. Manambara ny fony aminao foana Andriamanitra. Il t'exprime son cœur. Fa aiza ho aiza ny misy atsika manoloana izay teny ambaran'Andriamanitra. Mais où sommes-nous face à la parole de Dieu, face à cette parole qu'il envoie? Satria ny Baiboly dia miteny ka lasianabavy. Parce que la Bible dit, frères et sœurs, Ny tenin'Andriamanitra tahaka ny fitaratra anankiray mitoetra eo anoloantsika eo. la parole de Dieu est-elle un miroir qui est devant nous, Ahafahantsika mahita ny momba antsika tsirairay avy. afin que nous puissions nous examiner, Mahafantatra ny amiko, mahalala ny amiko ary rehefa avy eo. afin que je puisse connaître mon état, Mahita ny zavatra mety tsy mety eo amiko ary rehefa avy eo. afin que je puisse voir ce qui n'est pas encore bien en moi. Manorina ny tempoly Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Dieu bâtit son temple en ce moment. Manorina ny tempoly izy. Il bâtit son temple, sa Dia maison. izao sy anao zany. Et c'est toi et moi. Ary tsy mitsahatra manamboatra ny fiangonany Et Andriamanitra. il ne cesse de construire son église, Ilay fofombadin'i Jesosy. la fiancée de Jésus. Tena mila azy tsika ka lasianabavy. On a vraiment besoin de lui, frères et sœurs. Tena mila azy. Za tena mila azy, mbola mila azy. Moi, j'ai vraiment Fa besoin tsy de haiko lui. ianao fa tena mila azy. Toi, je ne sais pas, mais j'ai Afaka vraiment hitsa hoe besoin de lui. Tompo okasio androandro. Je peux dire, Seigneur, touche-moi aujourd'hui. Mila hitahita-po avy amintsika Jesosy androany. Jésus veut une soif en nous. Ndao tena hery tanteraka eo ambany tanany mahery ka lasianabavy. Allons vraiment nous humilier entre ses mains. Amen. Amen. Tena hery tanteraka eo ambany tanany mahery satria izay ihany. Allons vraiment nous humilier devant lui parce qu'il n'y a que ça. Ao am-bokin'i Isaia, Dans le livre de Ésaïe, toko fafito ambin'ny folo andiny fahafolo. Ésaïe chapitre 17, verset 10, Amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Fa nanadino an'Andriamanitra ny famonjenanao ianao ozy izy. Ary tsy nahatsiaro ny vatolahy amin'ny fiarovana mafy ho anao. Ka dia nanao volo mahafinaritra ianao ary zana-boaloboka avy amin'ny firenena hafa no nambolenao teo. Avetrika any. Fa nanadino any Andriamanitra ny famonjenanao ianao ozy izy. Ary tsy nahatsiaro ny vatolahy amin'ny fiarovana mafy ho anao. Ka dia nanao volo mahafinaritra ianao ary zana-boaloboka avy amin'ny
firenena hafa no nambolenao teo. Donc, Ésaïe chapitre 17, verset 10. Car tu as oublié le Dieu de ton salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi, tu as fait des plantations d'agréments, tu as planté des cèpes étrangers. Zay ny teneniko teo hoe rehefa mandeha ny fotoana, C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a ces moments-là, rehefa mandeha ny fotoana rehetrarehetra ka lasa anabavy a, dans chaque moment, frères et sœurs, dia matsapotsika fa indraindray misy zavatra mevery ao amintsika, amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. et on ressent qu'il y a des choses qu'on est en train de perdre dans notre relation avec Dieu. Na ny fanompotsika an'Andriamanitra izany, Que ce soit notre service pour Dieu, ny fiakambanatsika amin'Andriamanitra izany. notre communion avec Dieu, Kanefa raha lasa anabavy androany tompo dia miteny amintsika tsiraray avy. et pourtant, frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu nous parle. Miteny amiko sy aminao Andriamanitra Il te androany. parle à toi et à moi. Aiza ho aiza ianao taloha? Où étais-tu auparavant? Taiza ho aiza ny firehetanao taloha? Où était ton zèle auparavant? Efa mematy ve zany amin'izao fotoana izao? Est-ce que ça commence à diminuer? Raha lasa anabavy tena tsy fotoana zao ary tsy fotoana mety anaovantsika kitoto mihitsy zao ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Frères et sœurs, ce n'est plus le moment de niaiser, de faire n'importe quoi avec notre relation avec Dieu. Fa tena fotoana mila irehetantsika ho an'Andriamanitra izao. Mais on doit vraiment être zélé pour Dieu. Amen. Amen. Tsy ny mpanompon'Andriamanitra na izay olona miandraikitra ety fotsiny. Ce n'est pas uniquement pour les serviteurs de Dieu ou ceux qui se tiennent debout ici, Fa isika rehetrarehetra izay fiangonan'Andriamanitra. mais nous tous qui sommes l'église de Dieu. Amen. 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 Miantso asianao ny tompo. Le Seigneur t'appelle, toi et moi. Tena miteny mafy amintsika aminao ny tompo. Il parle vraiment fort là, à toi et à moi. Mampitandrina asianao hatrany ny tompo raha lasa anabavy. Le Seigneur nous avertit, frères et sœurs, Satria efa akaiky ny fiaviany. parce que son avènement est proche. Efa akaiky ny fiaviany. Son avènement est proche. Alléluia. Alléluia. Mazava be nambarany Isaia lasa na nadino an'Andriamanitra ny famonjena anao ianao izy izy. C'est très clair ce que Ésaïe a dit, car tu as oublié le Dieu de ton salut. Ary tsy natsiaro ny vatolampy fiarovana mafy ho anao. Et tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Jesosy zany vatolampy zany. Ce rocher, c'est Jésus. Jesosy zany vatolampy zany. Ce rocher, c'est Jésus. Tsisy zavatra hafa ankoatran'izany raha lasa anabavy. Il n'y a rien d'autre à part ça, frères et sœurs. Tsy ny mety anananao zany, mety ny asanao tsy izay le vatolampy fa Jesosy zany vatolampy Le zany. rocher, c'est pas ce que tu possèdes ou c'est ton travail, mais c'est Jésus. Jesosy zany vatolampy ambarany Isaia zany. Ce rocher que Ésaïe est en train de dire, c'est Jésus. Mbola mitoetra eo andro foana ve tsika? Est-ce que nous demeurions encore en lui? Zany dia efa tena mila mipetraka foana isan'andro. Tous les jours, je dois me questionner. Mila mamantatra ny amiko foana. Je dois connaître vraiment mon état. Tsy hoe mpanompon'Andriamanitra C'est pas parce que je suis un serviteur de Dieu, dia hoe tsy mila mieritreritra an'izany intsony. et donc ce n'est plus la peine que je m'examine, je m'auto-évalue. Fa mandinika ny amiko aho. Mais je me pose des questions, Mamantatra ny amiko aho. je regarde mon état, Dinihako hoe mbola mitoetra amin'ny finoana foana ve aho? je regarde, est-ce que je demeure encore dans la foi? Teny amintsika ny tompo androany. Le Seigneur nous parle aujourd'hui. Teny amiko ny tompo androany. Le Seigneur me parle aujourd'hui. Tena mila ny tompo raha lasa anabavy. J'ai vraiment besoin du Seigneur, frères et sœurs. Apio a Jesosy. Aide-moi, Seigneur. Tsy haiko ianao. Je ne sais pas, toi, Tsy fantatro ianao. je ne sais pas,
fa mino fa raha tonga eto ianao dia tena misy etaeta tena hitomba ao amin'Andriamanitra. Mais j'espère que si tu es ici, c'est qu'il y ait vraiment une soif en toi davantage. Misy etaeta Connaître foana Dieu. ao anatinao Qu'il y ao. ait toujours une soif en toi. Azay zavatra zay ny tena zavatra tena tiany tompo hita ao anatintsika isan'andro isan'andro. Et c'est ce que le Seigneur veut voir en nous chaque jour. Mety tonga eto ianao mety efa tena reratra ianao tonga eto androany. Peut-être que tu viens ici, tu es fatigué, accablé. Fa matotry ianao fa eto Andriamanitra nangana anao. Mais aie confiance que Dieu est là pour te relever. Fa mijery ny fonao izy amin'ity maraina Mais ity. il regarde à ton cœur. Mijery ny ao anatinao izy androany. Il sonde ce qu'il y a à l'intérieur de Ny toi. etaeta zay ao anatinao ao. La soif qu'il y a en toi, Zay ihany ny jeren'Andriamanitra raha c'est lazaina ça vavy. qu'il regarde. Uniquement ça. Satria raha mahita isika lay zanaka adala, Parce que si on voit le fils prodigue, le zanaka adala rehefa niala tao amin'ny tranony rainy izy a, lorsqu'il a quitté le foyer de son père, niaraka tamin'ny ny fananany rehetrarehetra, avec toute sa richesse, dia nandany azy tany tamin'ny adalàna rehetrarehetra. et il a utilisé tout ça dans sa folie. Fa rehefa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa tonga saina izy ny tenin'Andriamanitra, rehefa niverina ny saina, Mais la parole de Dieu dit que quand il a été conscient, dia teny izy hoe ndeha hiverina ny antranony iray koa. alors il s'est dit, je veux revenir chez mon père. Dia teo amin'izay to tena hoe nandray azy ny rainy. Et là, son père l'a accueilli. Zanaka adala ary tahaka an'izany. Le fils prodigue, il était comme ça. Fa isika raha lasana vavy mbola tsy nanao an'izany isika. Mais nous, on n'a jamais fait ça. Fa tanan'ny tompo dia mbola eo foana. Mais la main de Dieu est toujours là Anangana atsika, pour nous relever, ampahery atsika, pour nous anisy restaurer, etaeta indray ao pour anatsika. emmener une soif en nous. Dia izay ny tena planin'Andriamanitra isaky ny fotoana eo amin'ny fanatrehana Et izy. c'est ça. Sanabavy tena te handeha amin'ny herin'ny tenatsika fotsiny amin'izao. Il y a des moments où nous voulons marcher selon notre propre force. Hoe te hitenitsika hoe aitra io Jesosy a, On veut dire, Jésus, je sais, je suis capable. fantatro io Jesosy a. Je connais cette chose-là. Nefa tsika efa miala tsikelikely. Mais alors, on ne se rend pas compte qu'on est en train de s'éloigner. Fa ko fantatsika raha lasanabavy. Mais qu'on sache, frères et sœurs, Fa isika tsy raha avy dia efa tena any Jesosy ary azy tanteraka isika rehefa nanolotra amin'ny tenatsika ho azy. chacun de nous, on appartient à Jésus. Tena azy isika. On lui appartient. Fananana isika. Nous sommes sa propre propriété. Dikan'izany tena miankina amin'ny tanteraka izy. Donc nous lui faisons vraiment confiance. Alléluia. Toutes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Lasana-bavy tena mila miverina le etaeta ao anatsika tsy raha avy reto hoe. Frères et sœurs, ce zèle doit vraiment revenir en nous. Tena mila miverina izay. Ça doit vraiment revenir. Tena mila miverina. Il faut que ça revienne, frères et sœurs. Tena eto ny tompo a. Le Seigneur, il est là. Hein. Eto ny fanahany a. Son esprit est là. Fa miankina amiko sy aminao ny etaeta androany. Mais la soif, cette soif, ça dépend de toi et de moi. Araka ny teniko teo afaka hikasika anao ny tompo androany. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur peut te toucher. Afaka manangana anao ny tompo androany. Il peut te relever aujourd'hui. Afaka mamerina amin'ny lony indray ny fianam-panahinao ny tompo amin'ity fotoana androany Il ity. peut mettre de l'ordre dans ta vie spirituelle aujourd'hui. Satria izay ny fon'Andriamanitra. Parce que c'est ça le cœur de Dieu. Izay ny fon'Andriamanitra. C'est ça son cœur. Amerina amin'ny lony ny zavatra mety rava teo amin'ny fiainam-panahinao Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity. Pour restaurer ceux qui ont été détruits dans ta vie spirituelle. Mino an'izany ve ianao raha lasanabavy? Frères et sœurs, est-ce que vous croyez à ça? Mino an'izany ve ianao androany? Est-ce que tu crois à ça aujourd'hui? Fa eto Andriamanitra. Que Dieu est là présent Anangana izy. pour relever, Amerina amin'ny lominy izy. pour remettre l'ordre, Hitondra le restaurer, fiainany ao aminao izy androany. te restaurer ce qui est il y a en toi. Fahavalo dia miezaka tena tonga anao tena ho variana tanteraka. L'ennemi fait tout
dans son pouvoir pour te distraire. Akozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahavalotry devolotry tonga raha tsy hamono angalatra andringana. Et la parole de Dieu dit que l'ennemi ne vient que pour voler, dérober et détruire. Zay mihitsy ny tena tanjony amiko sy aminao. Et c'est ça son objectif pour toi et pour moi, son plan. Fa rehefa mijery an'izany Andriamanitra dia mandefa ny teniny izy. Mais quand Dieu voit ça, lui, il envoie sa parole. Dia mandefa ny teniny amiko sy aminao izy. Il envoie sa parole à toi et à moi Mba hitondra fananganana ho asy anao indray. pour amener une restauration en toi et en moi. Alléluia. Alléluia. Mba tena hiala amin'ny mety fahazarako fotsiny tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Et pour qu'on ne vienne plus de manière religieuse dans sa présence, Fa tena tonga eto aho tena miala amin'ny fisalobonana ara-panahy rehetrarehetra. mais que quand je viens dans sa présence, toutes les voiles sont ôtées. Zay ny tena ao am-pon'Andriamanitra. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. I Paul dia milaza ao amin'ny Timoty voalohany a, Paul dit dans 1 Timothée, toko faefatra, 1 Timothée chapitre 4, andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. versets 13 à 14. I Paul dia mampitandrina Paul avertit, 13-14 amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piavoko izy izy, tandremo ny famakiteny, ny fananarana, ny fampianarana. Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan-tanan'ny olona. Masotoy hevitra izay zavatra izany dia mikeleza aina fantatra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. 1 Timothée chapitre 4 verset 13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Mikeleza aina. Applique-toi, donne-toi tout entier. Haintsika dia mikely aina zany raha lasa anabavy. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Mikeleza aina hozy Paul tamin'ny Timoty. Paul a dit à Timothée, donne-toi tout entier. Mikeleza ainana fatratra. Donne-toi tout entier. Fatratra, mbola sy ny fatratra ihany le izy. Il ajoute tout entier. Mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosonao. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Alléluia. Tsy hoe ianao mahita hoe za efa mandroso. Ce n'est pas, tu vas pas dire non, moi j'avance. Fa ny olona mahita ny fandrosonao. Mais les autres voient ton progrès. Amen. 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 Minao fa azonao ny tiako ambaka amin'ity maraina ity. J'espère que tu comprends ce que je veux dire ce matin. Raha lasa anabavy ny tanjon'Andriamanitra dia tena anangana sy anao hatrany hatrany. Frères et sœurs, le but de Dieu, c'est vraiment de nous relever, Anangana. nous relever, nous restaurer, Tsy janona fotsiny tsika amin'ny toerana mety misy atsika io. et qu'on ne reste pas tout simplement là où on est. On Zay ne reste pas là. mahatonga amin'ny Paul tena mampitandrina izy ary tena mampitandrina ny Timoty. Et c'est pour ça que Paul avertit fermement à Timothée. Mampitandrina izy. Il avertit, Tandremo famakiteny ozy izy. applique-toi à la lecture, à l'exhortation, il a dit ça, Fananarana. à l'exhortation, à l'enseignement Dia ny fampianarana. et l'enseignement. Zava-dehibe zany raha lasa anabavy. Frères et sœurs, c'est très important. Eto ny tompo androany. Et le Seigneur, il est là aujourd'hui. No tsika tena tsy tovy eo amin'ny fanatrehan'ny tompo amin'ny fahazarana fotsiny hoe eto Jesosy dia izay fotsiny fa tompo tena te hatsapany kasika eo manokana androany. Allons, on ne vient pas dans la présence de Dieu par habitude religieusement, mais qu'on ressent vraiment sa présence. Eto izy. Il est
ici, présent. Alléluia. Alléluia. Eto izy. Il est ici. Il est présent. Te kasika anao izy androany. Et il veut te toucher aujourd'hui. Te hiasa ao anatinao izy androany. Il veut œuvrer profondément en toi. Fanany dia efa miasa eto amin'ity toerana Son esprit est déjà à l'œuvre dans cet endroit mitondra fananganana manokana ao anatinao ao. pour amener une restauration en toi. Kely ve ny herinao androany? Comment? Kely ve ny herinao androany? Est-ce que ta force est affaiblie aujourd'hui? Mety miteny ianao hoe tompo tena tsy vitako intsony. Peut-être que tu te dis, Jésus, je n'y arrive plus. Fa eto ilay Andriamanitra lehibe. Mais le Dieu qui est grand, il est là. Dia miteny amintsika izy a. Et il nous parle, Manambara ny fony amintsika izy a. il exprime son cœur envers nous Dia te hikasika anao izy a. et il veut te Te toucher, hampahery anao izy a. il veut t'encourager Dia te hiasa manokana ao anatinao izy. et il veut vraiment faire son œuvre en toi. Amen. 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 Izay no ampahaizaka antsika foana hoe rehefa tonga eo ianao dia tenao ka izy fiandrasana ny tombo fotsiny amin'izao. C'est pour cela que je vous encourage à chaque fois en disant que quand tu viens dans ta présence, qu'il y ait vraiment une attente en toi. Amen. Amen. Fa ny zavatra afaka ataon'Andriamanitra dia tsy ho voafetra na inona na inona zany. Parce que ce que Dieu peut faire, rien ne peut limiter à ce qu'il peut faire. Satria Andriamanitra tsy voafetra ny Andriamanitra ivavahantsika. Parce que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu limité. Alléluia. 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 Amen. 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 Tenin'Andriamanitra iray ao amin'ny bokin'ny Korintianina toko 10. Nous allons lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10. Dans 1 Corinthiens chapitre 10. Alléluia. Ao tsara ve ianao aloha e? Est-ce que tu es OK ce matin? Ao tsara ve tsika tsiraray avy aloha? Ha? Est-ce qu'on est OK? Minao fa miteny aminao Andriamanitra amin'ity marain'ity a. J'espère que Dieu te parle ce matin. Miteny amiko ny tompo, tena niteny amiko ny tompo anatin'izany teniny zany. Et dans cette parole, Dieu me parle à moi. Hein. Efa niteny tamiko foana izy ary mbola miteny amiko foana satria tsy hoe manambara an'izany fotsiny androany. Il m'a toujours parlé, il me parle encore. Je ne prêche pas tout simplement cette parole comme ça, mais il me parle. Satria rehefa mijery ny amiko a, Parce que quand je regarde mon état, dia fantatro hoe tena mbola mila ny fahasoavan'Andriamanitra. et je sais que j'ai encore besoin de la grâce de Dieu. Tena mbola mila nikasika Andriamanitra. J'ai besoin qu'il me touche. Aoko tsika zany tsy teny foana hoe tompo tena aoko zay fa efa vita fa tena efa tanteraka be a. Allons faire attention à ne pas dire que ça suffit Seigneur, moi je suis déjà parfait. Dia aza menatra koa tena mampiseho hoe tompo tena mbola ohatran'izao a raha lafaly a. Et n'aie pas honte de dire, oh mais frère Fali, je suis encore comme ça. Fa tena raha mbola zay dia mbola zay ianao aloha fa avy aloha ny tompo hikasika anao. Donc, si tu es dans cet état, si tu es comme ça, alors tu es comme ça, mais laisse le Seigneur te toucher. Fa rehefa misy etaeta ao anatinao, Parce qu'il y a déjà une soif en toi. raha misy etaeta ao anatinao ao, S'il y a une soif en toi, dia afaka hikasika anao Andriamanitra. Dieu peut te toucher. Zay fotsiny jeren'Andriamanitra ny fotsika galasy anabavy a. C'est seulement notre cœur qu'il regarde. Amen. Amen. Zay ny jeren'Andriamanitra amiko sy aminao. C'est ce qu'il regarde en toi et en moi. Fa tsy mijery ny zavatra mety ivelany Mais tompo. il ne regarde pas ceux qui sont visibles, superficiels à l'extérieur. Amen. Amen. Dao maky ny tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ilay bokin'ny Korintianina voalohany toko 10 a. Allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10. I Paoly apôstôly a dia mitondra fananarana izy milaza moa ny amin'ny ireo zanats'Israely a. L'apôtre Paul emmène un enseignement aux enfants d'Israël. Zay no zavatra tiany tompo zay no ambarany Paoly eto amin'ity fotoanandroany ity hoe ireo zanak'Israely ireo tena hoe nahita ny fahagagan'Andriamanitra izy ireo. C'est ce que Paul veut nous dire ce matin. Les enfants d'Israël ont vraiment vu un miracle. Nahita ranomasina mena ny sokatra izy ireo. Ils ont vu la mer rouge
se séparer. Nahita ny tanan'Andriamanitra niasa teo amin'ny fiainan'izy ireo. Ils ont vu la main de Dieu œuvrer dans leur vie, Tena hoe niasa tanteraka teo amin'ny fiainan'izy ireo la main de Dieu qui a vraiment œuvré dans leur vie. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa betsaka amin'izy ireo tena tsy nankasitrahan'Andriamanitra. Et pourtant, dans la parole de Dieu, il y en a beaucoup qui n'ont pas été, qui n'a pas accepté. Vitsika ny tenin'Andriamanitra Allons lire la parole de Dieu amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus. Korintiana voalohany toko fahafolo andiny voalohany. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra dia nihinana ny fihinanam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany. Fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny akabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Eto dia tena mitondra fampitandremany Paoly apôstôly. Ici, Paul emmène vraiment un avertissement. Ary zany dia mahakasika antsika amin'izao vaninandro, amin'ny vaninandro ny fiangonana izao. Et cela nous concerne vraiment, nous qui sommes dans le temps de l'Église. Ary tena zava-dehibe loatra zany raha lahy sy anabavy. Frères et sœurs, c'est très important. Ambara amin'ny Paoly fa izy ireo dia tena natao batisa tamin'ny Mosesy ozy ny tenin'Andriamanitra. Dans la parole de Dieu, Paul a dit qu'ils ont été baptisés en Moïse. Nihinana fihinanam-panahy izy ireo, tena nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany izy ireo ozy ny tenin'Andriamanitra. La parole de Dieu dit qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage Nisotro tamin'ny spirituel. vatolampy fanahy zay nanaraka azy. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, Dia Kristy zany. et ce rocher était Christ. Dia ny zavatra tena ataoko hoe mila mahakasika, tena mahakasika rehefa namaky an'ilay tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra hoe fa betsaka ny akabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra. Mais ce qui m'a vraiment touché quand j'ai lu la parole de Dieu, c'est que la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Afahako mandinika ny amiko zany raha lahy sy anabavy. Cette parole m'emmène vraiment à m'examiner. Tsy ny zavatra be da be ataoko an'Andriamanitra ny mamakitra ny zavatra rehetra. Ce n'est pas le nombre de choses que je fais pour Dieu qui est important, Fa sitrak'Andriamanitra ve aho. mais moi, est-ce que je suis agréable à Dieu? Amen. Amen. Manao ny sitrapon'Andriamanitra ve aho. Est-ce que je fais vraiment sa volonté? Mandeha amin'ny planin'Andriamanitra ve aho. Est-ce que je marche vraiment selon son plan? Mandeha amin'ny fievitr'Andriamanitra ve aho. Est-ce que je marche vraiment selon ce que lui, il veut? Miteny amintsika fiangonan'Andriamanitra amin'ity fotoanandroany ity. Dieu nous parle à nous, l'Église, ce matin. Miteny amiko Andriamanitra, miteny aminao Andriamanitra. Dieu me parle et Dieu te parle aussi. Matoy io tenin'Andriamanitra io naverin'ny Paoly. Si Paul a dit cette parole, Dia ambara amin'ny tenin'Andriamanitra fa teny fampitandremana ao antsika io. la parole de Dieu dit que c'est un avertissement pour nous. Fananarana ao antsika io. C'est un avertissement pour nous, un enseignement. Ho antsika fiangonana amin'izao vaninandro farany izao. Pour nous qui sommes l'Église en ces derniers temps. Amen. Amen. Azay ny tena angatahany tompo amintsika tena mbola hiatson'Andriamanitra antsika amin'ity fotoanandroany ity. Et c'est à cela que Dieu nous appelle aujourd'hui, ce matin, Mba nangana hatrany ny tempolin'Andriamanitra raha lahy sy anabavy. pour vraiment bâtir la maison de Dieu, le temple de Dieu. Miteny amintsika Andriamanitra androany.
Dieu nous parle aujourd'hui. miteny amintsika Andriamanitra androany Dieu nous parle aujourd'hui. tsy afaka hiteny aho hoe za mbola afaka makaty am-piangonana Je ne peux pas me vanter et dire que moi, je suis encore ici et je peux venir à l'église. kanefa mety efa memana lavitra an'Andriamanitra. Mais peut-être que je m'éloigne petit à petit de Dieu. Ary tsy zay nefa ny sitrapon'Andriamanitra ho azy ianao. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Fa tena hanana fifandraisana aminy isan'andro. Mais pour qu'on ait sa volonté, c'est qu'on ait vraiment une communion avec lui chaque jour. Amen. 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 Zay ny ao am-pon'Andriamanitra. C'est ce qu'il y a dans son cœur, dans le cœur de Dieu. Zay foana ny tena aporotsian'Andriamanitra, itenenan'Andriamanitra amiko sy aminao isan'andro alasy anabavy. Et c'est pour ça que Dieu nous parle tous les jours, frères et sœurs. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, ho ny tenin'Andriamanitra. Alléluia. Efa hainao le tenin'Andriamanitra hoe andiny faharoa ambin'ny folo ary io tena mifanaraka amin'le teny le Korintianina voalohany toko fahafolo andiny faharoa ambin'ny folo. Koa zay manao azy fa efa nijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao lavo ozy ny tenin'Andriamanitra. dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 10, chapitre 12, verset 12, excusez-moi. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Mila mitandrina foana isika. On doit vraiment faire attention. On doit être vigilant. Amen. Mila mitandrina isika. On doit être vigilant. Tsy riaria hoe tompo zany efa ohatran'izao e. Je ne vais pas me vanter, Seigneur, je suis comme je suis là. Efa manaraka ny filazantsara zay amin'izao fotoan'izao filazantsarany azo fijaliana. Aujourd'hui, nous suivons l'évangile de la croix, donc on se vante. Alao hialy zany rehetrarehetra zany. Que tout ça se disparaisse. Fa aoka anana etaeta foana isika raha lasy anabavy. Mais qu'on ait toujours une soif, frères et sœurs. Zany olona mangetaheta zany tena mitady izy. Une personne qui a soif, c'est une personne qui cherche vraiment. Tena tsy afaka hosakanany zany olona zany. C'est une personne qu'on ne peut pas arrêter. Fa tena manao zay farany hainy tena mety hoe aiza no misy rano. Mais il fait de tout son possible pour chercher où est-ce qu'il y a de l'eau pour m'abreuver. Amen. Amen. Mangetaheta an'Andriamanitra ve isika tsy rara hiavy. Est-ce qu'on a vraiment soif de Dieu, nous ici, ce matin? Afaka hosakanany zavatra mety misy rehetrarehetra ve isika? Est-ce que les choses qui nous distraient peuvent nous arrêter? Aoka tsy hanakana antsika ny zavatra misy amin'izao fiainana izao. Que les choses de cette vie, de ce monde, ne nous arrêtent pas. Fa aoka tsika tena ngetaheta hitady azy hatrany hatrany. Et allons vraiment le chercher, avoir soif de lui, Aniry azy hatrany hatrany. le désirer. Amen. Amen. Tsisy afaka hanampy antsika ny zavatra mety misy eo amintsika. Ce que nous possédons, tout ce que nous possédons ne peuvent pas nous aider. Hein. Tsy afaka hanampy antsika. Cela ne peut pas nous aider. Ny olona tsy afaka hanampy anao zany e. Les hommes ne peuvent pas t'aider. Ny zavatra rehetra tsy afaka hanampy anao zany. Toute chose, rien ne peut t'aider. Andriamanitra irery ihany. Mais seul Dieu peut t'aider. Alléluia. 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 Miantso atsika ny tompoka lasy anabavy. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle. Miantso atsika tsy mitsahatra miteny izy, tsy mitsahatra manambara ny fony amiko sy aminao hatrany Il izy. nous appelle et il ne cesse de parler, d'exprimer son cœur pour toi et pour moi. Io toy le tenin'Andriamanitra teo andiny fahatelo ambin'ny folo dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe le Korintianina voalohany toko fahafolo andiny fahatelo ambin'ny folo. Tsy misy fakam-panana azo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona. Nefa matoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakam-panahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba ahazakanareo an'izany. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qu'il n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter.
Amen. Amen. Mampahery ny tompo anatin'izany reniteny zany tralasianabavy. Frères et sœurs, dans cette parole, le Seigneur nous encourage. Tsy misy fakapanahy ozy izy tsy zavatra mety mandalo eo aminao zany zakanao io matoa mandalo eo aminao. Il n'y a Amen. aucune tentation. Si tu traverses une chose, c'est parce que tu peux le supporter. Fantatr'Andriamanitra fa zakanao io. Dieu sait que tu peux le supporter. Nisy fotoana ny resaka misy anabavy anankiray zay a. Une fois, j'ai parlé à une sœur Dia nitantara tamiko izy hoe dia nataraka tamiko izy. et elle m'a raconté que Maty ny vadiny a. son mari est décédé. Dia tsy haiko après une semaine angamba dia maty indray ny zanany avy eo. Et je pense, après une semaine, son enfant est décédé aussi. Dia mahita an'ilay raha anabavy amin'izao tena mbola izy indray rehefa mamanga azy tena izy indray mbola mampahery anao rehefa avy eo. Et quand je vois cette sœur, à chaque fois que je visite cette sœur, c'est elle qui m'encourage. Tena misy zavatra mampahery be entiny anatin'ilay teny. Fijoroany koa tena hitako hoe tena mahery ty raha anabavy ty. Le fait de la voir debout, ça m'encourage vraiment. Dia tena hitako hoe raha misy olona hafa zao tena tsy mahazaka zany zavatra zakainy ty anabavy ty zany. J'en suis sûre que si c'était quelqu'un d'autre, cette personne ne pourra pas supporter ce que cette sœur est en train de Fa traverser. fantatry ny tompo hoe zaka zany zavatra hoentiny zany. Mais le Seigneur sait qu'elle peut supporter ça. Dia tena hita fa mijoro izy a. Et on voit qu'elle elle demeure ferme, elle est debout, Mahery izy a. elle est encouragée Ary eo ny fahasoavan'Andriamanitra koa manaraka azy. et la grâce de Dieu est là avec elle aussi. Alléluia. Amen. Tsy misy fakapanahy, tsy misy zavatra mandalo eo amin'ny fiainanao ka tsy fantatr'Andriamanitra fa Andriamanitra dia manokatra lalana ivoanao anatin'izany. Il n'y a aucune tentation ou une situation à laquelle tu traverses que Dieu ne sait pas, mais lui, il ouvre une porte, il a la solution pour cela. An'Andriamanitra tena hoe Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra. Dieu, il sait toutes choses. Fantatr'Andriamanitra. Dieu sait toutes choses. Fa zay ny andrasan'Andriamanitra amintsika kalasianabavy. Mais c'est ça qu'il attend en nous, frères et sœurs. Mba hikely aina isika mba tena ahafahantsika tena hanorona ny tempolin'Andriamanitra hatrany isan'andro Qu'on isan'andro. se donne entièrement à lui afin que le temple de Dieu puisse être bâti. Alléluia. Manangana izy, Il nous relève, manorona izy, il bâtit, mampahery izy. il encourage. Alao hiverina le taheta ao anatintsika taloha kalasianabavy a. Si c'était notre soif d'auparavant, notre zèle, Alao hiverina zany etaheta izany. que ce zèle puisse vraiment revenir. Alléluia. Alléluia. Ho anahy manokana Pour moi, personnellement, tena misy fotoana ianao za mieritreritra hoe raha mijoro eto dia tena mahery be foana. ne pense pas que si je suis debout ici, c'est que je suis toujours encouragée, que Ah, je mais- suis toujours bien. Fa misy fotoana tena reraka. Mais il y a des moments où je suis fatiguée. Tena reraka. Fatiguée. Raha misy fotoana ianao tena ozy ianao hoe tompo tena tsy vitako intsony. Il y a des moments où je me dis, Seigneur, je n'y arrive plus. Ny amin'ny zavatra rehetrarehetra iainanao, ny zavatra mety zavatra hatrehanao rehetrarehetra. Toutes les situations que je traverse, toutes mes conditions, différentes conditions, Fa fantatro hoe eo ny tanan'Andriamanitra. mais je sais que la main de Dieu est là. Fantatro fa eo ny fahasoavan'Andriamanitra. Je sais que la grâce de Dieu est là. Fantatro fa raha niantso anany tompo Et je sais que si le Seigneur m'a appelé, dia izy ihany nanome hery ahy. et c'est lui qui me donne la force dont j'ai besoin. Izy mamiana ny fahasoavana rehetrarehetra ahafahako mahatateraka an'izany asa C'est lui izany. qui me donne sa grâce afin que je puisse continuer à avancer. Mivavaka tokony hatren'Andriamanitra isan'andro a. Tous les jours, je prie le Seigneur. Dia mivavaka Jesosy a. Je prie Jésus. Miohery ahafahako mahatateraka izay niantsonao ahy Jesosy. Donne-moi la force dont j'ai besoin afin que je puisse accomplir à quoi tu m'as envoyé, appelé. Dia izay fotsiny nangatahako amin'ny tompo. C'est tout ce que je demande au Seigneur.
Amen. Satria zay ny antom-pisitsika tsirairay avy. Parce que c'est pour ça que nous sommes là. Zay ny antom-pisitsika tsirairay avy satria Andriamanitra raha namonjy azy ianao. Parce que c'est Dieu qui nous a appelés, Raha niantso qui nous atsika a izy. sauvés. Raha niantso atsika izy S'il nous a appelés, dia ampiasa atsika izy. c'est parce qu'il veut nous utiliser. Amen. Tsika tsirairay avy reo. Nous, chacun de nous, sans exception. Tsy hanavana nizanizany. Sans exception. Alléluia. Mino an'izany ve ianao e? Est-ce que tu crois à ça? Mino an'izany ve ianao sa hozy Est-ce- ianao hoe sahiteny ianao hoe Est-ce que tu crois à ça ou tu oses dire non? za ve? Moi? Za ve? Moi? Fa tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao rehefa manana fo misokatra ianao raha lasiana Mais baba. si tu as un cœur ouvert, Dieu peut faire toutes choses. Amen. Amen. Anangana anao manokana ny tompo androany. Il veut te relever aujourd'hui. Alléluia. Totsika hitsangana. Donc, allons nous lever. Misy an'ity anankiray ity a. Il y a un chant que nous aimerions chanter. Mila anao hiran'ny rija le izy a. C'est un chant qui dit j'ai besoin de toi. Ovina no farany rery tato an-trano aho dia nirahoana mba niay no fomba fanao ka nitady anao ny farany namaky baiboly tsy hoe nitady tononkirako fa maty ny anoananao no ny aminao maniry ny ofananao milanao milanao ao milanao a Jesosy o lasai zany etaetany fonizao na lalanao milanao ao milanao ao milanao a Jesosy o avide kasiao vangivangio fa maniry ny anakaiky anao ovina no farany rery tato an-trano nihirahoana mba niala ny fomba fanao dia nitady anao ny farany namaky baiboly tsy hoe nitady to fa maty ny anoananao fa maty ny anoananao no ny aminao maniry ny ofananao milanao ao milanao a Jesosy a Jesosy o lasai zany etaeta fonizao fo nalalanao Kasiwao, avide kasiwao, vangi famani, noi laza yanti, milanawa, oh, milanda, milanda, la kaisa yeta nfukwe, yeta nifu, funzao fona lala na, fona lala. Milanda,
kasiwao avide kasiwao vangi famandi manakaya lasao yan milanawa milana lasao san milanawa Jesosya lasay sa nieta-etan foko tam voalohany taetany funizao nalalanao milanawao milanawao kasiwao avide kasiwao Timagaintia mety hoe mila vavatra ianao eto ny tompo androany tena anangana dia hikasika anao manokana tsy haiko manahoana ny tanao amin'izao fotoana izao fa avekitsika zany zany dia afaka mandroso ianao dia hivavaka ho anao izay androany satria tsy amelan'ity fotoana ity andalo fotsiny isika fa anangana ny tompo ary ampahery anao ny tompo amerina amin'ny lony ny zavatra rehetra ny tompo dia alleluia milanawa Jesosio lasay zany etaetany funizavo nahalalala milanawa afaka mandroso ianao raha mila vavatra ianao amin'ny tsy magaina aty fa eto ny tompo androany hikasika anao eto ny tompo androany tena hiasa manokana ao anatinao eto ny tompo androany amerina amin'ny lony indray satria izay ny ao-ampon'Andriamanitra avec milanao dia misaotra anao izay manaraka anay mivantana tamin'ity androany ity tahin'Andriamanitra manokana isika dia manasa anao an-trano hiaraka aminay isaky ny alahan-takan'izao alleluia say